Eny ary mbola faly miarahaba antsika tsiraray avy koa tapahagno koa antsika androany amin'ny fotoana magnaraka ity zany. Mbola miaraka amiko foana antsika zany ato amin'ny tambazotra sosialy zany amin'ny fanazavana mikasika ty raha mpifidianana fanjakam-pisorona ity izay hoentiny hidavidina fanahy dia marika tatandraza. Androany aho dia hiresadresaka zany mikasika ny tombotsoan'ny fanjakam-pisorona zany no resantsika resadresaka koa amin'ity androany ity. Maro le vidéo na avoakako aby regny ho antsika agnaby rehetrarehetra voaka malagasy akanavaka igny amin'ny foko 80 ka ty androany ty no hamaramparagna azy amizay zany tsika zao hamintipitigna azy hagnazava bebe kokoa mikasika ty fanjakam-pisorona ty amizay zany tika amin'izao fotoana zao. Maro ny tombotsoa azontsika amin'ny fanjakam-pisorona, tena maro e, maro. Ary ny zavatra rehetra nanahirana ny zanak'olombelona teto an-tany dia voavahan'ny fanjakam-pisorona io saby, sisy tsy voavahan'ny fanjakam-pisorona. Voariko fotsiny zao mikasika ny délestage JIRAMA. Vao miresaka délestage JIRAMA, tsika zao délestage na province na capitale amin'izao fanjakana fihetsika zao dia délestage lava foana. Igny riagny antsika isan'andro délestage. Firy ny olo maty amin'ny hôpitaly agny vokatry délestage tampoka io. Olo didiagna reo tonga dia marantagna maty rehefa tampoka JIRAMA. Firy ny rahan'olo simba ao anatin'ny frigidaire vokatry ny délestage io. Firy ny ordinateran'olo maty vokatry ny délestage io. Firy ny olo rahan'olo simba zany resaky électricité rehetrarehetra maty daholo noho délestage io. Tena misy fiatraikany amintsika mihitsy amin'ny fanagnantsika amin'ny zavatra ataontsika zany ty délestage lava ty. Ary délestage eran'ny Madagasikara aretiny iombonana. Anao raha vao magnaso telefony anao hoe allô ahoana anareo agny na par Facebook zany hoe ino vaovao aminareo, vaovao aminay aty de délestage zany hoe aretiny iombonany iombonagna sy province misy zany délestage lava ty. Io nahitana vahaolana io fanjakam-pisorona vahaolana ho an'io délestage tsika io. Amin'ny fanjakam-pisorona tsy raha hisy délestage san'andro zany, tsy hisy. Mandrapahatapitry io arivo taona io fanjakam-pisorona io dia tsy hisy intsony délestage foagna io délestage io. Ary io JIRAMA tokana ny hifezan'ny Madagasikara manontolo ao vao Jerosalema daholo zany Jerosalema renivohitra zany no asiagna JIRAMA dia mamatsy an'i Madagasikara manontolo vaovatsin'olo JIRAMA tokana io. Ary io JIRAMA silencieux koa io, tsy le midogodogo be le manimba sofigna be tsy hairezagna regny fa silencieux par silence. Voazala tsara zany tsy hisy délestage intsony zany amin'ny fanjakam-pisorona. Voavahan'ny fanjakam-pisorona soamantsara mihitsy le délestage mahazo antsika. JIRAMA ny fanjakam-pisorona zany hamaha ny olona momba ny délestage amin'ny resaky fagnafagna JIRAMA. Zava-mahagaga nefa JIRAMA délestage matetiky dangan'ny facture bakao tsy araka ny eritreretigny. Hitanao tena misy sahin-dalina mihitsy. Raha fa dinihiny zany izy io tsy resaka délestage fa tapahin-jareo tampoka zany amizay miakatra tampoka amizay zany le facture-ny raha io. Izy io misy resaka politiky. Zany lazako aminareo fanjakana fiantsika ty no fanjakana satana izy io, fanjakana mpanapotika, fanjakana mpamorereo olo. Zay io misy resaka politiky. Amin'ny fanjakam-pisorona vahoaka tsy mandoa facture. Tsisy mandoa facture na mampiasa mpanjakana na vahoaka madinika na iza, tsisy mandoa facture. Fanjakana miantoka anao, miantoka ny fiaignanao jiaby. Fanjakam-pisorona miantoka ny fiaignanao, miantoka ny JIRAMAnao izay laninao na daladanina manomboka hariva 24h/24 heures. Courant-nao mpandehanao fotsiny, télénao tsy ny tariny. Io tsy mandoa facture anao. Hoaza lahy andao tika iaby, longolongo iaby, avy a Toliarao, avy any Diego, avy any Toamasina rehetrarehetra, avy any Tananarivo, avy any Fianarantsoa, Majunga, andao tsika iaby hanoagna fanjakam-pisorona ty. Tsara zalahy zany mikasika an'igny délestage igny zany fa hiresaka zavatra manokana koa tsika rehefa avy eo dia zany mombamomba ny délestage zany dia misaotra antsika hatreto naraka fandarana zany voalohatra amin'ny farany velomany.